Faly miarahaba antsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy anaraka ny fampianarana soratra masina faharoa antsika izay fampianarana mitohy arahantsika isaky ny alahady eto amin'ny pejy mahakasika ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly. Ny anomboantsika azy amin'izao alahady 5 voalohany izao zany araka ny efa nampanantenana tamin'ny heriny dia ny tantaran'ireo vehivavy 5 razamben'i Jesosy. Averimberiko foana na dia terme tsy tena voadika amin'ny teny malagasy ary ilay hoe patriarkaly sy matriarkaly. Amin'ny voambolana antsika malagasy moa zany antsika tsy dia manavaka loatra an'ilay hoe lehilahy sy vehivavy. Ohatra zao ilay amin'ny frantsay ohatra zao hoe misy hoe il sy elle dia amin'ny teny malagasy izy avy dia ataontsika hoe izy fotsiny tsy voafaritra hoe lehilahy sa vehivavy. Dia ohatrohatran'izay koa tsika amin'ilay hoe razamben'i Jesosy tsy faritana zany hoe razambe lehilahy ilay antsoina hoe patriarka sy razambe vehivavy ilay antsoina hoe matriarka fa dia efa hoe razamben'i Jesosy fotsiny ka araka ny efa nijerentsika tamin'ny fampianarana voalohany zany ao amin'ny Matio toko voalohany izany hoe ny boky voalohany amin'ny testameta vaovao no mitantara ny tetiharan'i razamben'i Jesosy ary raha ny tokony ho izy tamin'ny tontolon'ny jiosy ny tetiharana na ny fitantarana ny razambe dia mitantara manomboka amin'ny hoe Abrahama niteraka ny Isaka, niteraka ny Jakoba, niteraka ny Joda, zany hoe lehilahy daholo no tanisaina fa ny amin'ity tetiharan'i Jesosy ity kosa dia tena manonina ny anarana vehivavy vitsivitsy izy, tsy ny vehivavy rehetrarehetra koa, tsy hoe Abrahama sy Sara niteraka ny Isaka, dia Isaka sy Rebeka niteraka ny Jakoba, dia Jakoba sy Lea niteraka ny Joda, tsy ny tantaran'izy rehetrarehetra koa fa notsongainy manokana vehivavy anaky 5 fotsiny no lazainy ao anatin'io tetiharana io misy heviny lehibe zany na ara-teolojia na amintsika izay miheno sy manaraka an'ilay tantara fotsiny. Dia averiko indray mandeha zany na dia efa nilazaina tamin'ny heriny ireo vehivavy 5 matriarka na razamben'i Jesosy zany araka ny fitantaran'ny Matio anazy dia voalohany Tamara efa nianarantsika tamin'ny heriny io Tamara dia tsy tena vadin'ny Joda ilay zanaky Jakoba fa niteraka any fareza fotsiny izy. Izay fotsiny zany fiarahana indray mandeha no nampiteraka ny Tamara tamin'ny Joda dia izy no niteraka ny fareza. Dia rehefa mitohy ny tantara misy anarana marobe ao ary amin'ny andinin'ny 15 indray dia Salomona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba. Salomona io fa tsy Solomona mpanjaka, marobe moa ny anarana somary mifangarongaro sy mitovitovy ao amin'ny baiboly ao ohatra ny nanazavako tamin'ny heriny hoe Tamara, tsy ilay Tamara haitsika matetika hoe anabavin'i Davida, ilay Tamara razamben'i Jesosy resahana tamin'ny heriny fa Tamara vinanton'ny Joda saingy niteraka tamin'ny Joda. Dia ohatran'izay koa zany ilay Salomona nanambady an'i Rahaba eto koa tsy Solomona fa Salomona nanambady an'i Rahaba dia niteraka ny Boaza. Zany hoe ilay vehivavy voalohany Tamara, ilay vehivavy faharoa Rahaba janga moa zany ny fahaizany maro anazy sy ilazany baiboly anazy dia manaraka ny Rahaba i Rota, ilay zanaky Rahaba zany no nanambady an'i Rota koa zany ianarantsika amin'ny heriny indray no momba ny Rota. Dia ary amin'ny andinin'ny 9 i Davida niteraka ny Solomona amin'izay ity amin'izay ilay mpanjaka nandimby an'i Davida rainy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Isiraely moa zany dia 3 ihany no mpanjaka nifandimby tamin'ny hoe mbola mitambatra anankiray ny fokon'ny zanak'Isiraely ray manontolo dia i Saoly, Davida, Solomona. Fa nanomboka tafaran'i Solomona zany nisaraka amin'izay ny
foko 12 ny zanak'Israely am'izay zany lasa nisy an'ilay Israely avaratra nitambaran'ilay foko anankifolo, lay lasa hoe Samaritana izy malaza be aty amin'ny testameta vaovao de lay foko anankiroa taty atsimo de i Joda sy i Israely zany no lasa nizara roa zany le fanjakana de lasa natsoina hoe fanjakan'i Israely sy fanjakan'i Joda zany, lasa le Samaritana sy le zanak'Israely zany taty afara satria fampianarana soratra masina moa zany ny ataontsika de sady manome overview général an'le tantara amin'ny baiboly ihany zany mba hamakiana ao amin'ny antsipiriany satria ny safidy manokana hoe tsy vakiako eto daholo zany lay soratra masina ao amin'ny baiboly mba hampirisika anao rehefa avy miaino ny fampianarana zay ataoko eto mba tena hamaky amin'ny antsipiriany amin'izay ny famakiana ny baiboly moa zany amintsika tontolo afrikanina de natomboka ao anaty fiangonana ao an-communauté foana zany antsika miaraka mamaky an'le izy de tsy de tafiditra loatra anatin'ny kolontsaintsika kristianina malagasy loatra lay hoe ianao samy rery mamaky an'le baiboly de mamela ny fanahy masina mpianatra anao fa ny mahazatra antsika de miandry mpampianatra foana, miandry any am-piangonana milahady foana fa isan'ny zavatra amporisiko zany anatin'izao fampianarana zao hoe mba maka fotoana koa anao ianao samy rery no mamaky baiboly amin'ny antsipiriany. Ny tantaran'ilay vehivavy anankidimy fa mampiditra eny antsefatsefany eny ihany lay afatra amin'ny maha-fampianarana anazy amin'ny ankapobeny mialohan'ny hirosoantsika an'ilay tena fampianarana manokana, hafatra manokana raisintsika amin'ireo tantaran'ireo vehivavy ireo indrindra ho antsika vehivavy satria eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy moa no izarantsika an'le izy. Raha mahatadidy ianao iza le vehivavy 5 efa notanisaiko teo ny efatra: Tamara, Rahaba, Rota, de ny fahaefatra Batseba, lay niterahany Davida ny Solomona ary farany haitsika rehetrarehetra lay vehivavy malaza indrindra ao amin'ny tantaran'ny soratra masina lay niteraka an'i Jesosy de Maria. Ny anarantsika tamin'ny hery ny momba ny Tamara, ny anarantsika androany ny momba ny Rahaba janga, zany hoe Jesosy zany ilay Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra de taranaka vehivavy janga, raha izay no anitsiana anazy. Raha ny mahazatra antsika zany hatramin'izay de hoe Maria Virjiny, misy ary ny mieritreritra hoe Virjiny mandra-pahafatiny ilay Maria renin'i Jesosy fa i Maria Virjiny tompoko de Virjiny izy talohan'ny nahabevoka anazy mba tena nanamafisana sy nanam-porofona fa tena zanak'Andriamanitra, tsy olombelona mitovy amintsika olombelona rehetra Jesosy ka mila ny tsirinain'i Josefa vadiny Maria no niteraka anazy de izay foana no lasa image malaza momba ny razamben'i Jesosy hoe Maria Virjiny, zany hoe mila vehivavy mendrika, zany vehivavy kristianina zany tena virjiny izy alohan'ny niterahany an'i Jesosy de zany hoe mila vehivavy virjiny mihitsiny koa zany ny vehivavy kristianina rehetrarehetra fa androany de ho hitantsika tsara amin'ny tantaran'ny Rahaba fa nisy vehivavy janga koa tena hoe naloto ara-pitondran-tena ny fidian'Andriamanitra hitondrany ny famonjena taty amin'izao tontolo izao. Tsy midika zany hoe satria Maria Virjiny tsy virjiny mandra-pahafatiny fa mazava azy niteraka marobe izy sy Josefa tafaran'i Jesosy fa nohony amin'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra notorotoronin'ny fanahy masina tao an-kibon'i Maria no nanamafisan'Andriamanitra n'izay maha-Andriamanitra ny Jesosy zay zany de nisafidy vehivavy virjiny izy hiteraka an'i Jesosy fa ireo vehivavy 5 amin'ny tetiharan'i Jesosy ireo lay efatra ankoatran'i Maria zany de tsy mba vehivavy virjiny. Araka ny anarantsika tamin'ny hery ny Tamara
efa indroa nanambady zany hoe efa maty vady indroa izy zay vao niteraka ny fareza tamin'ny rafozan-dany. Misy zavatra tsy araka ny eritreretintsika mihitsy zany ao amin'ny tantaran'ny soratra masina, ary ny mahafinaritra amin'ny baiboly de tsy mba manafina ny faharatsian'ny olombelona mandray anjara amin'ny tantaram-pamonjena ny baiboly. Za manokana moa zany tamin'ny mbola tsy nianatra teolôjia niezaka namaky samirery an'le baiboly, tsy ohatran'le namporisihako anareo teo hoe mihaino an'le fampianarana aloha mahazo an'le contexte zay vao mamaky samirery, fa tamin'izay fotoana zay za tena za samirery mihitsy. Nisy fanentanana moa tany amin'ny aumônerie tany amin'ny université tamin'izay, de nisy fanentanana tamin'izay hoe andao tsika maky ny baiboly ao anatin'ny herintaona, de raha mamaky toko 5 isan'andro anao manomboka amin'ny genesisy de vitanao anatin'ny herintaona ny genesisy ka hatramin'ny apokalypsy. Saingy ny olana tamin'izay fotoana zay zany tsy nisy nanazava an'ilay contexte, tsy ampy zany ny fahalalako hoe ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'izany andron'ny Abrahama zany anie ka tsy mitovy amin'ny tontolo misy antsika amin'izao de tena tafitohana zany rehefa namaky amin'ny antsipiriany an'le baiboly. Vitako genesisy, exodosy, levitikosy de tsy nandeha nivavaka tampiangonana intsony nandritra ny herintaona tany amin'ny université, fa rehefa tonga moa ny vakansy isaorako an'Andriamanitra, rehefa tonga tany amin'ny ray aman-dreniko nody vakansy tsy sahany teny tamin'zareo efa tsy niditra fiangonana intsony, de ohatran'ny hoe karazana fitaovana nentin'Andriamanitra namerina anakah indray mandeha tamin'ny fiangonana zany. Zay ny tiako ampitaina de zao hoe tsy azontsika vakiana mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika ankehitriny ny zavatra rafitra nisy ara-piarahamonina indrindra any amin'ny testameta taloha, fa mila fantarinao zany hoe ahoana koa ary zany niteraka amin'ny rafozan-dany zany. Tsy hoe natao ianaranao ara-baky teny koa zany hoe satria i Tamara nanao an'izany tamin'ny rafozany de tia koa za fa nde hiteraka amin'ny rafozako. Samy hafa tanteraka, ny hafatra no tsy miova ny fahamarinana, fa ny zava-misy iainantsika zanak'olombelona de miova na amin'io baiboly io aza. Hafa mihitsy ny zava-misy ny tontolo ny toe-tsaina, ny rafi-piarahamonina tamin'ny andron'ny tamin'ny genesisy ka hatramin'ny deutéronomia zao ohatra, tamin'ny talohan'ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egypta. De hafa mihitsy indray ny zava-misy manomboka amin'ny bokin'ny Josoa, lay ianarantsika misy an'ny Rahaba androany ka hatrany amin'ny nahatongavan'ny babo tany Babilôna. De hafa mihitsy indray koa ny zava-misy nanomboka teo a Babilôna ka misy etapy samihafa zany mila fantatra anao ny contexte, ny toe-tsaina, ny zava-misy ny fomba nitondran'Andriamanitra, fa tsy afaka avy de raisinao littéraire fotsiny ny zavatra rehetra zay voalaza ao amin'ny baiboly. Tsy azonao adika ara-baky teny io, ary tsy azonao ampiarina ara-baky teny daholo izy rehetrarehetra, satria araka ny nilazaiko teo nahafantarana an'izany Abrahama zany tena hoe rainy mino, tena mino izy na de nangatan'Andriamanitra ho atao fanatitra aza ny zanany de saika ho vonono mihitsy noho ny Andriamanitra miteny. De misy an'izay ray mpianakaviana zay moa niteny tamiko tena hoe vandy avao ino izy fa tsy possible mihitsy za andeha hamono any zanako zany, nefa ny toe-tsaina tamin'izany ny zava-nisy teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany de tena fanao mihitsy ny manao sorona ny zanaka nateraka. De tsy azontsika amin'izao fotoana zao zany zavatra ohatran'izany, de tsy midika zany hoe azo atao amin'izao koa zany ny andeha hanao sorona zanaka. Zay le ilana fampianarana, zay le mahagaga an'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io zany na de naporisika anao hamaky baiboly samirery za teo tsy nataon'Andriamanitra ho ampitaina amin'ny alalan'ny famakian'olona samirery anazy ka samy hanao zay heviteny tiany atao, fa misy ny fanahy masina koa zany de natao niasa ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'le communauté de ao anatin'ny fiarahana mamaky ny baiboly. Zany hoe tsy sain'olombelona fotsiny zany na ny fahaizana mamaky teny fotsiny no andraisanao ny finoana avy amin'ny tenin'ny baiboly, fa araka ny teny malaza indrindra haintsika kristiana de hoe ny finoana de avy amin'ny toriteny.
fa tsy avy amin'ny vaky teny. Ny toriteny koa moa amin'ny teolojiana mbola misy heviny marobe fa ny tiako ampitaina de zao hoe raha mamaky fotsiny an'io baiboly io amin'ny sainao anao, amin'ny curiosité-nao, indrindra raha tsy amin'ny finoana fa hitady kritika de mahita marobe anao ao anaty baiboly ao. Fa raha hamaky ny baiboly amin'ny finoana sy fitadiavana famonjena anao de hahazo an'izany famonjena zany hahazo an'izany finoana zany na de amin'ny tantarana vehivavy janga tahaka ny Rahaba aza. Lava be le introduction fa tsy maintsy napiditra an'izay satria raha miteny zany hoe vehivavy janga no razamben'i Jesosy matriarika ao amin'ny baiboly de tsy midika zany sanatria hoe afaka manohy ny fijangajangana ny vehivavy rehefa tonga kristianina satria na i Tamara zay nianarantsika tamin'ny herin'ny androany na i Rahaba janga zay antsoina hoe Rahaba janga izy na de aty amin'ny testameta vaovao aza de tsy nanohy ny mahavehivavy janga anazy mihitsy izy rehefa novan'Andriamanitra, niraisin'Andriamanitra ho mpandray anjara tamin'ny tantaran'ny famonjena fa ny antony mbola anamafisan'ny mpanoratra amin'ny baiboly zany hoe Rahaba janga de araky ny fampianarana mahazatra ny heviteny famoakany maro moa zany de tena hoe ny tantaran'ny famindram-po sy ny famonjen'Andriamanitra ny tiana hamafisina amin'io zany hoe na vehivavy janga na vehivavy ratsy fitondran-tena na iza na lehilahy na vehivavy de raisin'Andriamanitra, afaka ataon'Andriamanitra ho fitaovana mahomby hamonjeny an'izao tontolo izao hamonjeny an'ilay olona sy hamonjeny ny hafa. Zany hoe tsy ohatran'ny fijerintsika olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Antsika olombelona rehefa mijery de ohatran'izany fitenin'ny olombelona nanoratra ny baiboly anazy zany hoe Rahaba janga, lay zavatra miseho ety ivelany, lay zavatra ataony aty ivelany zany no hamaritantsika olona anankiray fa amin'Andriamanitra de tsy miainga avy amin'izany. Andriamanitra mandatsaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Andriamanitra mamposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Andriamanitra mifidy olona ampiasainy hitondra ny famonjeny aty amin'izao tontolo izao na vehivavy janga na Maria Virginy. Zay zany no afatra amin'ny ankapobeny isany azo tsoahana amin'ny tantaran'ny Rahaba janga fa ny tena amafisina sy hidirantsika lalindalina kokoa androany amin'ny fampianarana izay ataontsika eto amin'ny pejy indrindra ho antsika vehivavy de ny amin'ny maharazam-ben'i Jesosy amin'ny mahamatriarika an'i Rahaba janga. Inona moa ty Rahaba janga teneniko naverimberiko foana androany ty. Ilay hoe janga zay moa avy any mahajanga de misy heviny maromaro koa izy io na amin'ny teny malagasy aza. Raha mahay tsara ny dikan'ny janga anao any mahajanga de tsy mitovy amin'ilay hoe janga amin'ny teny malagasy ofisialy io. Ilay janga zany raha any mahajanga de hoe sitrana, ny dikany hoe mahajanga zany de mahasitrana, misy tantara moa zany ny tantaran'le izy hoe nisy zanaka mpanjaka sa iza moa efa nitety an'i Madagasikara izy nitady fanasitranana de tsy sitrana mihitsy izy raha tsy tany mahajanga de zany hono nahatonga ny anarany mahajanga hoe mahajanga, zany hoe tsy mahavehivavy janga mitovy amin'ny Rahaba zany ny heviny raha amin'ny fiteny sakalava fa mahasitrana. Fa ilay Rahaba janga eto koa tsy azontsika ovana koa ny hevitra an'io satria amin'ny teny fototra teny hebreo zany de tena ilay janga teny malagasy ofisialy mihitsy io misy moa ny mampiasa ny hevitra an'ilay teny fototra hebreo hoe tena mpivaro tena mihitsy le asa fa misy koa ny mandika an'ilay teny fototra hoe niaraka tamina lehilahy maromaro zany hoe tsy lehilahy tokana zany no nanaovany firaisana ara-nofo de zay le vehivavy janga resahana eto. Ilay Rahaba janga zany de voapirofo fa tsy niaraka tamina lehilahy tokana izy fa na izy mpivaro tena na izy hoe nisolosolo lehilahy teo amin'ny fiainany, zay le maha Rahaba janga anazy. Ary io tsy amboarimboarin'ny mpampianatra soratra masina mihitsiny
Misy ihany moa zany ny commentaire heviteny sasatsasany miteny hoe tsy bijangajanga akory izy fa stratégique lay toerana nisy anazy tao a Jeriko aty amin'ny sisin'ny tanàna aty, de ohatrany hoe mpandray vahiny, mpampiatrano vahiny mandalo zany izy fa tsy hoe mpijangajanga am'ireo vahiny reo de misy manao heviteny an'izany hoe ny antony nidiran'ny tantaran'ny Rahaba voalohany ao amin'ny baiboly moa hitantsika ao amin'ny Josoa toko 2 de i Josoa zany rehefa maty Mosesy nitarika ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ezipta, tsy tonga tany amin'ilay tany kananana ampanantenana niaraka tamin'ny zanak'Israely Mosesy fa rehefa tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra moa reto zanak'Israely nivoaka avy tany Ezipta reto de tsisy navelan'Andriamanitra niditra tany amin'ny tany kanana ilay tany ampanantenana zany ireo olona nivoaka avy tany Ezipta reo fa nasainy niodikodina tao an-tany efitra tany amin'ny désert nandritra ny 7 taona de maty tany zany le taranaka mpandà rehetrarehetra fa ny génération tafara no niara-nitsofoka tamin'ny Josoa tao amin'ny tany kanana zany hoe eto amin'ity tantaran'ny Josoa ity zany indrindra ny Josoa toko 2 izay misy an'ny tantaran'ny Rahaba janga de efa maty Mosesy, efa maty ireo taranaky ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ezipta izay 7 taona zany moa mazava ho azy maro zany no efa antitra avy tany Ezipta no efa maty fa tao anatin'ny 7 taona io koa nefa niteraka ny zaza tanatin'io zany tsy niara-maty tamin'ireo le nandray fanapahan-kevitra tsy nanaraka ny baikon'Andriamanitra nomena Mosesy efa niara-maty daholo zany izy rehetrarehetra de efa Josoa no mpitarika ny zanak'Israely eto mbola tsy tonga any Kanana zareo fa isan'ny tanàna anankiray stratégique tsy maintsy ravana mialohan'ny hidirana amin'ny tany Kanana zany ilay tanànan'ny Jeriko nisy an'i Rahaba janga. De Rahaba mipetraka aty amin'ny sisin'ny tanàna amin'ny fidirana aty zany izy de rehefa nandefa pitsikilo anankiroa Josoa andeha hisafo tany zany hisafo an'le tany hidirana tsy hoe ty tany tytsika de ndao tsika hiditra ao andeha hanao ataky ohatrany hoe adiny Ukraine sy Russie ohatra hoe noho ny antony ara-politika marobe de andao ty no hidirana, tsy zay mihitsy fa tena plan'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa mitarika ny fiainantsika na itsika indrindra itsika kristianina zanak'Andriamanitra de tsy mitondra antsika amin'ny lalana mora zany izy, tsy hoe kristianina tsika de hipetraka fotsiny eto fa Andriamanitra misava lalana de izy no mamakivaky azy rehetrarehetra any. Isan'ny tenin'Andriamanitra malaza indrindra tena rehefa any Madagasikara tena gaga mihitsy fa tômôbila ny anjatony misy an'ilay soratra hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angina. Exodosy toko 4:14 tamin'ny andron'ny Mosesy io no nitenenan'ny Mosesy an'io tamin'ny zanak'Israely de tsy tohizana intsony ny famakinan'ilay Exodosy toko 4:14 andininy juste manaraka an'io lay 5:10 hoe ilazao ny zanak'Israely mba handroso, tsy mampianatra ny kristianina, tsy mampianatra antsika vehivavy hipetra-potsiny mihitsy lay hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ny vavantsika no asaina mangina, ny vavan'ny zanak'Israely no nasaina nangina fa tsy nasaina nijanona zareo, tsy nasaina niverina satria ny contexte ny tenin'Andriamanitra iny araka ny lazaiko teo teny andalana mbola nivoaka avy any Ezipta zareo mialohan'ny ranomasina mena zany hoe misy obstacle be. Andriamanitra efa nampanantena hoe mivoaka tao anareo de misy tany ampanantenako anareo fa eny andalana de misy obstacle, ranomasina be. Andriamanitra no nanamboatra ny ranomasina fa ozy Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo tamin'izay hoe izaho no iady ho anareo fa ianareo hangina, ny vavanareo no mangina fa ny tongotrareo mandroso. Tsy miverina makany Ezipta nareo satria matahotra fa miroso miaraka amiko amin'ny fahanginana fa tsy hoe tsy manao ninina. Zany hoe
maro moa zany antsika vehivavy kristianina mieritreritra ary mandray an'io tenin'Andriamanitra io ampifandraisintsika am'ilay toe-tsaina nitezanantsika nanomboka tao an-tokantrano. Matetika ny akamaroantsika vehivavy malagasy mbola kely ao an-tokantrano tsy mba nitaniana zany zay safiditsika. Indrindra antsika vehivavy. Tsy mba nitaniana ny fantrana moa eo koa mazava ho azy. Ohatra hoe na sakafo tianao io na tsy tianao satria tsisy hafa io de tsy maintsy mihinana an'iny ianao. Antsika vehivavy zany tsy mba avela haneho hevitra manomboka mbola kely antsika vehivavy moa mazava ho azy efa malaza amin'ity resaka fahaizana miresaka be sy vava be ity fa tsy ampiasaintsika am'le tokony ampiasantsika anazy tsara le izy. De gaga be rehefa aty ivelany zany za moa rehefa miditra amin'ny tontolo hoe vaovao amiko tsy haiko mihitsiny de mahaliana anakahy kokoa ny tena manontany. Talohany napiditra ny zanako nianatra tany amin'ny préscolaire na preschool moa zany taty de tena nanontaniako mihitsy hoe inona moa le tena zavatra ataonareo ato, inona le ho ampianarinareo anazy satria tsy haiko zaho vahiny inona ny ampianarinareo an'le zanako ato alohany ampidirako anazy ato. De nazavainy zareo tamin'izay hoe ny aty amin'ny préscolaire ny système amerikanina de mbola tsy tena hampianatra anazy hanoratra sy tena hoe ambony latabatra miaraka amin'ny cahier stylo tsy misy fitaovam-pianarana novidiana mihitsy napiditra anazy nianatra tao. Zay moa no nahaliana anakahy nanontany hoe inona zany ny ataony aty raha ohatra ka tsisy fitaovana. De nazavain'le mpampianatra tamin'izay hoe ampianarina anazy aloha hoe ohatrany mipetapetaka amiko loatra anao zany fa mikisakisary lavidavitra ry tsy mety amiko ny fomba firesakanao aminakahy ohatran'izao ilay maha izy azy ilay self défense ny fiarovan-tenany sy ny fiarovany maha izy azy sy mi-développer ny sens-ny amin'ny mahazaza anazy zany no tena ampianarina anazy voalohany ao. Ampianarina mazava ho azy moa zany any misy zaza mbola tsy mahay mandeha mifitra ohatra rehefa mandeha amin'ny WC ampianarina anazy zany ampianarina manasa tanana, ampianarina mi-se tenir à table, ampianarina mifampiresaka amin'ny namany amin'ny alalan'ny lalao. Zay hono ny ataony zareo amin'ny preschool. Fa ny zavatra matetika ary tena nahafinaritra be anahy zany nihaino an'le izy bon ay ve zanako vavikely ity zany efa ampianarina hoe za miaro ny tenako de rehefa mitakosokosona be amiko anao de afaka miteny za hoe azafady anie mba mikisakisà kely ianao fa tsy mety amiko le anao mitakosokosona be amiko Fa matetika zany antsika vehivavy malagasy io no mahabe fanolanana any amintsika any. Mbola kely le zaza de efa misy mahasamy kitikitika anazy de tsy mahasamy teny akory manomboka mbola zaza kely hoe esory ty tananao ty fa tsy de mety amiko loatra. Ohatra bebe azafady, ohatra dadabe, tonton misafosafo an'le zazavavy de tsy nampianarina anazy zany ny manao hoe tsy mety amiko zao fa azafady fa mikisakisà anao satria olon-dehibe manao an'le izy de tsy sahy mamaly le zaza. Na antsika vehivavy lehibe ary indraindray de hoe Jehova niady anareo fa anareo angina na de fa be de be vehivavy tsy malagasy fotsiny moa zany io fa nisy hatramin'izay na de efa hiara-ny herisetra ara-batana vonoiny vadiny ohatra, hiara-ny herisetra amin'ny alalan'ny teniteny, timbo fanambaniana ao an-tokantrano de tsy miteny fa zay mangina volamena atsika angina de lasa manaiky fotsiny anaovana zavatra tsy mety amintsika atsika vehivavy noho ny fandraisana diso an'io tenin'Andriamanitra io. Fa eto Rahaba janga tsy nangina fotsiny izy tsy niara-maty tamin'ny poniny Jeriko izy irery ihany sy ny ankohonany no voavonjy tamin'io tanàna ray manontolo io satria tsy nangina fotsiny izy. Nampiasainy ny position stratégique ny toerana nisy anazy, ny trano nisy anazy nidirany reto zanak'Isiraely anankiroa mpitsikilo nalefa ny Josoa hitsikilo hisava tany, hisava ranonando ao a Jeriko reto de
Rahaba moa zany mitovy amin'ny mponina rehetra tao a Jeriko de efa nalaza hoe efa henony zany ny tantaran'ireto zanak'Israely reto tamin'ny andron zareo zany mbola tsy nisy réseaux sociaux moa zany fa miparitaka foana ny vaovao hoe misy an'izany zanak'Israely zany tafavoaka avy tany Ezipta de niampita ny ranomasina mena lasa tany maina teo satria mahery ny Andriamanitra an'zareo. Mahery ny Andriamanitra tompony zareo efa nisy mpanjaka rehetrarehetra zay tamin'ny tany nilalovan'ny zareo de rava daholo ny fanjakany satria miaraka amin'Andriamanitra zareo. Ao amin'ilay Josoa toko faharoa ny mitantarany zany amin'ny antsipiriany anasako anao hamaky anazy de efa nahalala ny lazany zanak'Israely sy ny Andriamanitra mahery zay miaraka amin'ny zanak'Israely zany Rahaba sy ny mponina rehetrarehetra tao a Jeriko de nipetrapotsiny Rahaba nafeniny reto mpisavatany reto zanak'Israely zay fahavalo reto zany rehefa tonga hisafy tany de Rahaba lay mponina tao amintsika raha mpiray firenena anazy zany de mpamadika Rahaba nampiatrano an'ireo fahavalo reo. Saingy Rahaba efa nahalala tsara hoe tsy izy mihitsy ny lalan'ny reto mpiray tanàna amiko reto fa tsy haharesy an'ireo mihitsy ny atsika satria Andriamanitra no momba an'zareo aleoko za hiaraka amin'reto olona miaraka amin'Andriamanitra mahery reto fa tsy niara-maty fotsiny amin'ny mpiray firenena aminaka ato za. Tsy ny raha te occasion zany Rahaba raha ohatra ka tonga reto mpitsikilo anankiroa reto tonga tao aminy tao hiantrano natory tao aminy tao araka ny soratra masina amin'ilay fisafona tany zay nataony de nasitrikany. Nisy iraka ny mpanjakany Jeriko rehefa naheno hoe misy mpisafy tany ny zanak'Israely tonga matory ao amin'ny Rahaba ao de naniraka miaramilany nandeha nakany izy hisafy andeha hangala an'ireo mpisafy tany ireo de nijoro Rahaba janga. Vehivavy io nijoro manoloana an'ireo lehilahy nalefan'ny mpanjaka ary sanandainga tamindreo mihitsy hoe tsisy an'izany. Teo tokoa reo ozy izy nandalo teo fa efa lasa reo ndana enjenareo any fa efa lasa ry zareo fa efa tsy ady intsony nefa nasitrikany. Zany hoe ny fandraisana anjara amin'ny tantaram-pamonjena tompoko de misy fidirana risika, misy fandraisana andraikitra tsy maintsy ataonao na de tsy mifanaraka loatra amin'ilay heveriny maro hoe fahendrena sy mahazatra ny maro hoe zany ny tokony atao amin'ny mampiray firenena anao fa rehefa mahita anao hoe tena Andriamanitra tokoa no miaraka amin'reto olona reto na de fahavalon'ny firenenao aza ary asain'Andriamanitra anao handray anjara amin'ny fanatanterahany plaony de tsy mba zavatra moramora zany ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tahaka ny nataony Rahaba janga. Fa nijoro izy niaro an'reto olon'Andriamanitra reto izy na de nisy risika aza niainy satria raha tratra tao aminy tao reo olona reo de mazava ho azy mety niaraka voasazy na niara-maty tamin'ireo mihitsy izy. Fa tsy vitan'izay fotsiny ny zavatra nataony fa niteny izy, nanao négociation izy tamin'ireo olona reo rehefa avy eo. Opportunité ho anazy zany io tsy hoe te hamadika ny mpiray firenena aminazy fotsiny Rahaba janga de te hiaro an'reto vahiny vao tonga reto fa mazava tsara taminy ary nahafantatra an'Andriamanitra zay miaraka amin'zareo izy de nisafidy ny hifampiresaka mivantana tamin'reto olona reto amin'izay Rahaba hoe efa mba niditra risika zany hisauveanareo na nasitrika anareo zao kosa ny mba hangatahako aminareo. Rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hanafianareo an'ity tanànanay ity de mba vonjenareo zao satria mba efa namonjy anareo koa. Zany hoe tsy nangina fotsiny Rahaba, tsy nipetrapotsiny fotsiny izy hoe efa tsy maintsy horavany Jeriko fa matanjaka ry Andriamanitry ny zanak'Israely de tsy maintsy hiara-maty amin'zareo eto zany za de fa atao ahoana moa zany fa de hivavaka de miara-maty nanao négociation Rahaba tamin'reto mpitsikilo reto hoe rehefa tonga ny fotoana andravanareo ny tanànanay de vonjeo za satria mba nandray anjara namonjy anareo.
Tsy za rery ihany ozy izy fa ny ray aman-dreniko, ny rahavaviko, ny anadako sy ny fianakavian'ny ray manontolo de aza vononareo fa vonjenareo zahay rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy andravanareo ny tanànanay. Nisy négociation zany tao fa tsy nipetra-potsiny Rahaba. Tsy hoe nivonjeny fotsiny reto de efa namonjy anareo za de ndao am'izay ary de tafionareo am'izay zay. Négocier ny famonjena anazy izy, tsy ny famonjena an'izy tenany ihany fa ny ankohonany ray manontolo. Matetika antsika vehivavy indrindra vehivavy kristiana, tsy sahy manararaotra opportunité ohatran'izany. Efa misy opportunité ahafahanao mandray anjara amin'ny asam-pamonjena, afaka mamonjy ny tenanao sy ny ankohonanao anao de tsy miteny atsika. Tsy misaisira an'le occasion atsika. Am'izao andro iainantsika zao be dia be ny opportunité ahafahantsika vehivavy na ny anakahy manokana moa zany amin'ny lafin'ny teôlôzia de tena borsa foana ny nahafahako nanohy fianarako hatreto. Be dia be tsika vehivavy mahita an'ireo opportunité reo mandalo mba ahafahantsika mampitombo fahalalana, mba ahafahantsika mandray anjara amin'ny asam-pamonjen'Andriamanitra, amonjenantsika sy ny ankohonantsika sy ny firenentsika de tsy sahintsika miditra risika, tsy sahintsika handray andraikitra. Mieritreritra zany antsika hoe tsy ratsy sanatren'izany ny hoe niadidy amin'ny mahareny, amin'ny mahavady ao amin'ny ankohonana, fa ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra tompoko indrindra ho antsika vehivavy de hidirana risika, ahafoizana zavatra. Mafy tamiko zany hoe roa taona zanako herintaona nisarahana nono nahafahako nandeha nianatra tany ivelany fa risika tsy maintsy hidiranao zany. Betsaka amintsika ny hoe tsy foko ny tokantranoko za tsy andeha hianatra any ivelany zany na de misy borsa. Ny vehivavy no mahazo opportunité kokoa fa maro amintsika ny tsy mahay misaisira an'le occasion. Ny vadiko tsy avelako roa taona ve de lasan'olona eo? Ny zanako ve de avelako fotsiny eo de aleo za miara-maty am'zareo eto foana fa samy licence, samy master. Tsy mitovy tompoko. Nianatra tany Madagasikara, nianatra taty ivelany fa tsy mitovy ny ressources ampiasaina. Tany Madagasikara nianatra teôlôzia, bokina teôlôzia efa tamin'ny 1800 1900 firy no ampiasaina. Tsy sanatria ratsy daholo izy ireny fa rehefa mianatra aty ivelany ianao na ny ressources ampiasainao tsy hoe internet gratuit fotsiny fa ny sekoly ianaranao de manome anao accès amina plateforme ho anao mpianatra foana ary anatin'ny fotoana mampianatra anao foana no anananao accès amin'io. Fa rehefa vita ny fianaranao de tsy manana accès am'le izy intsony ianao zany hoe tsy mitovy. Ny hafatra tiako ampitaina amintsika zany amin'ny tantaran'ny Rahaba janga, ry vehivavy namako de izao, aza mirater opportunité. Efa hitantsika Madagasikara fa mampalahelo, efa mitady hitovy amin'ny Jeriko, efa misy tady andrava ny tanànantsika rehefa mahita occasion, mahita opportunité tahaka ny Rahaba de mijoroa manaova négociation, ataovy izay andraisanao anjara amin'ny tantaram-pamonjen'Andriamanitra, amonjenao ny tenanao, amonjenao ny ankohonanao mba tsy hiara-maty amin'ny rehetrarehetra tahaka ny mponiny Jeriko ianao na de vehivavy aza. Betsaka ny opportunité ananantsika vehivavy aza mba betsaka ny vehivavy namako indrindra tao amin'ny sehatry ny teôlôjia tena tenenina tambitambezina mihitsy hoe andao atsika fa borsa ho atsika vehivavy ty. Za tsy andeha raha tsy miaraka amin'ny vadiko, raha tsy miaraka amin'ny zanako. De nefa le vadinao rehefa aveo raha vao mahita opportunité ho anazy tsy niandry anao akory izy fa lasa izy ny saisirany opportunité, ianao tavela le ianao tsy nety nandeha. Betsaka antsika vehivavy raha ialako tanteraka ny sehatra ny borsa ohatra. Misy tantarana vehivavy anankiray tena hoe misy fotoana zany antsika teren'ilay rafi-piarahamonina tsy afaka miteny, tsy afaka hiady varotra ho antsika. Fa nisy tantarana vehivavy anankiroa mifanolobodi-rindrina taty ivelany moa zany le izy de mifankahita zany ao amin'ny varavarankelin'ny zareo eo
De le anankiray nitantara tamin'ny namany hoe za tena vonoiny vadiko foana ato an-trano ato tsy afaka miteny za, tsy afaka miantso pôlisy fa zao mitovitovy amin'ny zavatra nataony Rahaba zay ny ilazako anazy ato anatin'izao fampianarana zao rehefa misy lamba menamena ozy izy antoko eo amin'ny varavarankeliko eo de mba atsoiny pôlisy asaivo mamonjy anakah ao an-tranonay ao fa mamango anakah indray zay le vadiko matoa mametraka an'le lamba mena, zany hoe misy zavatra tsy maintsy andraisanao andraikitra zany ialanao amin'ny zavatra tsy mety fahafatesana zay hiatra aminao, fa tsy hoe Jehova hiady de mipetra-potsiny eo anao tsy mandray andraikitra, tsy mampiasa ny sainao, tsy mampiasa ny opportunité zay anananao. Itsika vehivavy miaina ao anatin'ny tontolo patriarkaly de tena satry n'ilay rafim-piarahamonina misy atsika hipetraka eo fotsiny. Tsy voatra mihitsy, tsy handray anjara amin'ny fitariana sy ny asa samihafa mihitsy ho fampandrosoana. Fa satry ny atsika hiankina amin'ny lehilahy foana, hiankina foana amin'ny ray na ny vady na ny zanaka lahy ara. Na de efa misokatra be deaibe ny opportunité ho atsika tahaka ny opportunité ny Rahaba janga. Ka izao Rahaba tsy olona hoe naharaka tsara, manana information tsara zany izy, nafantatra tsara ny ny tantaran'ny zanak'Israely de sa nandray andraikitra ho azy samirery izy, tsy niaraka niorooro fotsiny fa nitady opportunité izy ahafahany nifandray tamin'ireto olona miaraka amin'Andriamanitra mahery reto de tao anatin'izay no nahavovonjy anazy tsy niara-maty tamin'ny mpiray firenena taminy. Ary raha jerentsika moa toy ny tantarany ao amin'ny tantaran'i Jesosy de lasa isan'ny razamben'i Jesosy izy. Rehefa rava ny tanànan'i Jeriko de nanatanteraka ny fanekeny tamin'ny Rahaba reto mpitsikilo roa lahy reto nasainy namatotra n'ilay tady jaky teo amin'ny varavarankeliny izy rehefa tonga ny fotoana nandravahan'Andriamanitra ny tanànan'i Jeriko de ny trano izay nisy an'io tady miloko jaky io no tsy rava tamin'ny tanàna rehetra tao a Jeriko de Rahaba sy ny ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy sy ny fianakaviany manontolo izay niaraka tamin'ny tao anatin'io trano io de voavonjy. Ary tsy hoe rehefa voavonjy izy de misaotra anareo namonjy anay fa anohy ny fijangajangako amin'izay koa za sy ny ankohonako hiaraka handefa zao niara nandeha nanohy ny dia tamin'ireto zanak'Israely reto Rahaba sy ny ankohonany, izay no nahatonga ny salomona nakavady anazy rehefa avy eo. Zany hoe vehivavy kananita zany ity Rahaba ty fa tsy Isiraelita mitovy amin'ireto zanak'Israely reto fa rehefa voavonjy izy de nisafidy hiaraka tamin'zareo Nanambady Isiraeliana niteraka ny Boaza, ary Boaza amin'izay rehefa avy eo nanambady an'i Rota, ilay ianarantsika amin'ny herin'ny androany indray hoe inona indray ny lesona ianarantsika vehivavy amin'ny tantaran'i Rota, tsy vehivavy nipetra-potsiny koa Rota fa ianarantsika amin'ny herin'ny androany hoe inona indray ny lesona tokony ianarantsika vehivavy amin'ny tantaran'i Rota, fa raha fitiniko zany ny lesona tokony ianarantsika vehivavy amin'ny tantaran'i Rahaba janga de izao hoe Andriamanitra tsy mijery anao amin'ny izay fijerin'olombelona anao, heverin'olombelona hoe maloto anao, petan'olombelona anarana hoe janga anao indraindray fa rehefa Andriamanitra te hampiasa anao de azony ampiasaina tsara anao vehivavy. Betsaka ny opportunité omen'Andriamanitra antsika vehivavy ahafahantsika mandray anjara amin'ny tantaram-pamonjena, aza mirater occasion mahaiza misaisir opportunité mahaiza miady varotra ho an'ny famonjenao sy ny ankohonanao ary tadidio fa tsy maintsy misy sakrifisy atao ao fa rehefa atao amin'ny finoana apetraka amin'Andriamanitra de famonjena ny vokatra azonao. Tsy natao hipetra-potsiny, hiandry fotsiny ny raim-pianakaviana andray andraikitra ho an'ny ankohonana isika vehivavy fa afaka mijoro tahaka ny Rahaba koa miady varotra ho an'ny famonjena ary mandray anjara amin'ny tantaram-pamonjen'Andriamanitra satria ampiasain'Andriamanitra koa tsika vehivavy na vehivavy manana réputation ratsy tahaka ny Rahaba aza de
ain'Andriamanitra ny manova. Tsy nanana fotoana nanovany ny réputation sy ny fitondran-tenany intsony Rahaba satria efa tombotra ny fandravana ny tantaran'i Jeriko, fa rehefa novonjena kosa izy de tsy nanohy ny maha Rahaba janga anazy intsony fa tonga Rahaba vadin'i Salomona, lasa Rahaba matriarka razamben'i Jesosy izy rehefa nandray ny famonjena niditra risika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny tantaram-pamonjena. De zarao ao amin'ny commentaire koa ary zay mba feedback avy aminao voaray moa le tamin'ny heriny hoe lavabe le fampianarana, miala tsiny fa tena fa saika niezaka androany fa mbola lavabe indray ezahana amin'ny manaraka zany ho fitinina arak'izay azo atao. De misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.